Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny Vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Fanjakana tandalana, fanjakana tsy mila korontana, fanjakana te hiasa aingana ho amin'ny fampandrosoana maritra ny vahoaka ao aminy. Ireo no endrika hita sy tsapan'ny vahoaka tamin'ny fanapakevitra ny raitsin'ny filohan'ny repoblika. Manoloana ny hevitra ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avy malalaam-panorenana ny amin'ny tsy maintsy hanemorana ny fitsapakevim-bahoaka. Na izany aza, very fotoana ny fampandrosoana. Takalona ireo mpanao politika indray ny firenena. Nifatoko tamin'ny fanamboarana ny lalana miditra ny lycée teknika professionnel Ampasapito ny Tanamaro ho amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa-baventy. Lalana izay efa tsy nahita mpanavaozana antaonany maro hoy ny tompona andraikitsy ny sekoly. Manoloana ny olana misy, ajoro afaka fotoana foana centrale de l'or, asolo ny agence nationale de la filière or, entina nitsina sy hanatsarana ny lesoka rehetra mahakasika ny fitrandrana volamena eto amintsika. Ny fanatanjahantena ankoatra ny lalao ara-piarahaina telo andraisam-bariady Madagasikara anjara fandaharam-potoana maro ihany koa no hatrehan'izy ireo amin'ny fanomanana ny kalina 7 olona 5 indray no namono ihany tany Sri Lanka ao Maly alina nandritra ny fanafihana nataon'ny tafika Sri Lanketa tamin'ireo jihadista. Ankizy ny enina amin'ireo namono ihany ireo. Nandinindinindreo arahanao avy hatrany. Miarapa tompoko faltafaraka aminao anatin'izao fampalalam-baovao izao ary asaina mpanajana ianao tompoko lahy sy tompoko vavy. Anaraka izany hatramin'ny farany ny pejany politika avy hatrany no hisantarantsika izany. Fanjakana tandalana, fanjakana tsy mila korotana, fanjakana te hiasa aingana ho an'ny fampandrosoana maritra ny vahoaka. Ao aminy ireo no endrika hita sy tsapan'ny vahoaka tamin'ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny filohan'ny repoblika manoloana ny hevitra ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana any amin'ny tsy maintsy hanemorana ny fitsapan-kevi-bahoaka. Na izany aza dia very fotoana ny fampandrosoana takalona iny ireo mpanao politika indray ny firenena amin'izao fotoana izao. Ary ny matoan-dahatsoratra Antrarison. Tranga mbola tsy fetafiry teto amin'ny firenena. Filohan'ny repoblika nomenina teny miram-pirenena lany fotoam-piasana fahefana feno hanao diditsy volana. Milefitra manana ny rariny manoloana ny hevitra navoaka amin'ny fitsarana avy malala-panorenana ny amin'ny tokony hanemorana ny fitsapan-kevi-bahoaka no kasaina atao. Hanomezana fahefana feno ny vondroboaka party sy jara-pahefana sy ny hanafoana na androm-panjakana izay hita fa tsy miteraka voka-tsy mivantana ho amin'ny vahoaka fa mandany volam-bahoaka fotsiny amin'ny fanodinana azy. Tranga tsy mbola fetafiry tokoa satria noporofon'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry fa manaja amin'ny fisarahany fahefana misy izy na ny séparation de pouvoir eo amin'ny fahefana mpanantanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna ary ny fahefam-pitsarana. Tranga mbola tsy fahita satria izay rehetra nampindram-boaka fahefana nitondra teto nanao tsindry sy tery avokoa ny mpikambana atao amin'ny ACC. Nototosaina ihany ny fitsapan-kevi-bahoaka na nitsinana ny lalam-panorenana tamin'ny taona 2010 efa namoaka ny heviny amin'ny tsy tokony natotosana izany aza ny mpikambana atao amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana tamin'izany fotoana. Pacte de responsabilité nisetry ny fangatahana fiampatoana amin'ny filoha Rajaonarimampianina hery napetraka ireo solombavam-bahoaka misy 520 teny amin'ny ACC tamin'ny taona 2012. Pacte de responsabilité izay tsy nampiarina mihitsy mandra-pahatonga amin'ny fifidianana mialohan'ny fotoana tamin'ny volana Novambra 2012. Fampivezivezena lalàna no natao ho valin'ny fangatahana napetraky ny vondrona politika sy antoko politika ny amin'ny tokony hanajana ny tsy fivadihana palitao voalaza ny 9/70 sy 2/70 lalam-panorenana. Manoloana amin'ny finjangana ny vondrona parlementaire ASVM matampoka tao amin'ny teny miram-pirenena kanefa ny toko politika tsy nanolotra na kandida iray azy tamin'ny fifidiana solombavam-bahoaka ny taona 2012.
fanasorana amin'ny prime ministre sy fandravana gouvernement ary fanaovana fifidiana mialoha amin'ny fotoana ihany koa ny fanapa-kevitra ny raisy ny ACC tamin'ny fangatahana solombavam-boaka misy 370 ny tokony ampitsarana amin'ny filoha razonary mampianina hery no mbola tsy nanangana ny haute cour de justice tamin'ny taona 2024. Ireo rehetra dia azo ny tarafam-panara-baovao ny fisihany ny tsindry natao amin'ireo mpitondra ny fandimby teto ny mpikambana teo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Vahoaka maro tany amin'ny faritra nefa velom-bono na eny fa isin'ny fitsapakevim-bahoaka hakana ny hevitra izy ireo amin'ny fametrahana amin'ny fisejaram-pahefana tena izy. Antony ray lehibe natonga izao fahatarahan'ny firenena eto amin'ny sehatry ny fahampandrosoana izao manko ny fivangongon'ny fahefana tena amin'ny fitondrana foibe hatr'izay. Akora nefa tao fa tsy maintsy miandry ny aoriana amin'ny volana Jolay na Aogositra any indray vao afaka ho toto-saina izany fitsapakevim-bahoaka izany satria amin'izany vao hijorona teny miram-pirenena. Takalo iran'ireo mpanao politika indray mivoaka malagasy sy ny firenena vokatr'izany. Fa ho tonga eto Madagasikara amin'ny tsy faran'ity herinandro ity ny filohan'ny banky iraisam-pirenena araka ny loharano vaovao dia isan'ny fionana eo amin'ny tsy filohan'ny banky iraisam-pirenena ity sy ny filohan'ny Repoblika Malagasy hitsidika faritra vitsivitsy eto Madagasikara miaraka izy ireo ny andidin'izay tateriny Andry Rasoatrany. Vaovao tendry hitsidika Madagasikara avy hatrany ny filohan'ny banky iraisam-pirenena David Malpass misahana ny Ethiopia, Mozambique ary isika eto Madagasikara. Ho tonga eto Madagasikara amin'ity faran'ny herinandro ity ny tenany. Araka ny loharam-baovao, isy ny fiarahan'ny filohan'ny Repoblika Malagasy sy ity filohan'ny banky iraisam-pirenena ity hitsidika faritra vitsivitsy eto Madagasikara izay efa misy ny tetikasa iarahan'ny banky iraisam-pirenena sy ny fitondrana malagasy. Isy ihany koa ny valan-dresaka ao amin'ny mpanao gazety ny alatsinainy ho avy izao izay ataony ny Roatota. Ho tanterina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Cour VFM ihany ny andinindininy izao vaovao izao. Fa nifantoka tamin'ny fanamboarana ny lalana izay miditra ny lycée technique professionnel Ampasapito ny tanamaro ho an'ny ministera ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy lalana izay efa tsy nahita mpanavaozana Antoniny Mara nambarany tompon'andraikitry ny sekoly. Ifrishar. Ankoatra ny fanadiovana ny fobe-toera amin'ny ministera ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy dia tsy anosy. Niompana betsaka tamin'ny fanamboarana ny lalana miditra lycée technique professionnel Ampasapito, ny fanamariana ny hetsika tanamaro ho an'ity ministera ity. Samy nandraindraikitra daholo ny eo amin'ny ministera na any amin'ny faritra fa ny teto anivon'ny ministera foibe dia ny garana koroa. Misy ireo nanao ny fanadiovana teo amin'ny ministera manokana moa ireo mpiara-miasa ambony tonga taty amin'ny lycée technique eto Ampasapito izay maro tamin'ny mpiasa tao amin'ny ministera no nandalo teto ary nandato fianarana teto dia tonga sady nanao ny asa tana maro nanao valibabena mba hanatsarana ny toeram-pianarana ity ary miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny ministera manamboatra ny lalana izay potika tanteraka tamin'ny fidirana makatao amin'ny lycée dia ny faniriana dia mba voakajikajy tsara ny fotodrafitrasa. Lavaka ampolo no tsy maintsy no tapenana namerenana ny lalana miditra amin'ny lycée amin'ny laoniny. Ankoatra ireo mpiasa tsotra, teknisianina maro momba ny fanamboaran-dalana avy amin'ny ministera sy ireo mpiara-miombonantoka araka izany no niara ny farimbona tiany ny toerana. Tsy napetraka fotsiny ny organisation androany hoe ho asa tanamaro fa nisy asa lehibe natao mihitsy izay mila teknisianina no mikarakara nefa no manana teo amin'ny herinandro teo ny fikarakarana izay miaraka ny hitantsika rehefa avy eo hoe izao ny tena asa natao teto fa tsy vitan'olona tsotra fa ny teknisianina rehetra ny ingénieur rehetra atao amin'ny travaux publics zany miarana nomana azo. Efa ny taonany maro raha iverenana no tsy nisy fanamboarana ny lalana miditra ny lycée. Namala ny filana sy ny etaetana izy ireo araka izany ny asa tanamaro nataon'ny ministera ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy androany namafisin'izy ireo ankilany fa tsy maintsy apetraka ny fepetra ikojana ny fotodrafitrasa. Misaotra indrindra ny ministry ny aménagement travaux publics izay tonga eto manampy anay dia anao an'ity dia hiezaka anakolokolo sanatsara anoy ny entretien ity zany izay amin'izao fa tena faly besaka zara nahita an'ity aloha androany dia misaotra indrindra. Izao zao izay
dia anao mihitsy hiezaka satria efa miteny eto monsieur le ministre dia hiezaka mihitsy zay sady fetipeta manokana mihitsy ezana mba hiperenizena le zavatra ataontsika tsy hoe androany dia ravarapitso. Ankoatra ny fanamboarana ny lalana miditra ny lycée, nisy ihany koa ny fandokona ny fefy sy ny fanadovana ny faritra lycée technique professionnel amin'ny Pasapito Androany. Fanandray anjara tamin'ny hetsika tanamaro anjian'ny faharoa ihany koa teo anivon'ny ministera ny fanabeazana amin'ny pirenena ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa teny amin'ny sekoly ambaratonga fototra teny Vohibola teny Ambohipo kosa anoana tanteraka izany ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny andidinjary tateriny Albertin Ramialarivo sy Henri Florian. Tsy diso anjara tamin'ny hetsika tanamaro andian'ny faharoa izay nitotosaina androany ny teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa teny amin'ny sekoly ambaratonga fototra Vohibola no ny fampitaona ireo mpiasa teo anivon'ity ministera ity androany niompana tamin'ny fanadiovana ireo fitaratra sy W ary ny fandokonana ireo solaitra be ny efitrano tsirairay ny fiaramientana ny tanamaro ny fanotronana ny rehetra androany tanjo napetraka ny hanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana raha ity sekoly ambaratonga fototra ity rahateo no ny anarany ministry ny fanabeazam-pirenena ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa teo amin'ny kilasy fahafito. Dia efa misaotra anareo zany nandray anjara amin'izao fahatongavana marobe izao mametraka ny anjara brikitika zany tsika ao anatin'ny asa tanamaro dia androany moa zany dia nareo eto Vohibola no safidian'ny ekipa hanatanteraka azy. Ho anahy manokana dia mahafaly azy satria tiako milaza aminareo fa 7e tato 71 72 dia ohatrany hoe azara kely le izy fa ohatrany hoe mananina fo satria ery mihitsy salle nianarako tamin'izany 71 72 kafaliana no andraisana an'izay zavatra izay ka dia isaorana antsika rehetra ary ny teniko zany dia hoe mametraka ny fahazotoana tanteraka ataontsika kitsipo zany ty asa ity satria asa ao anatin'ny fampandrosoana ny firenena zay ngamba no teny apetrako ary misaotra ny Ramatotale zany nandray etoko. Ankoatra izay ny teto amin'ny sekoly ambaratonga fototra Ambohipo no nanatanterahany ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny Tangamaro androany izay notariny ministra Rakotondraza Filalatina sy ireo mpiara-miasa aminy eo anivon'ity ministera ity tamin'ny taona 2017 no nihorona ity sekoly ity ary tsy nisy fanavoazana hatramin'izay ity hetsika Tangamaro ity no nanatsarana izany toy ny fandokona ny trano ivelany sy anatiny ny fanamboarana ny W ny fandokona ny solaitra be fianaran'ireo mpianatra ary ny fanadiovana ny manodidina. Ny sekoly dia niorina tamin'ny 2017 dia tsy mba nisy fanamboarana mihitsy zany ny olana teto zany dia 20 isa ny mpampianatra ny 410 amin'ireo fonctionnaire ary ny 410 mpampianatra karamany iray aman-dreny tsy afaka mihitsy zany izy budget kely mba ahafahana mampandroso an'ilay izy fa raha misy ara dia kelikely lasa mitady projet hafa foana hatrany dia ohatrany hoe nisaorana an'Andriamanitra mba nisy any Tanamaro zany mifanampy taminay. Fikambanana maro ray aman-dren'ny mpianatra niaraka tamin'ireo fokotany teny an-toerana no nanatanteraka ny asa tamin'ity androany ity. Ny adiditsika n'olon-dratsy hozizana fitenenana dia izay mahatonga ny fikambanana mandray anjara amin'ny hetsika rehetrarehetra indrindra moa zany fa hetsika izay mitondra makany amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny anjara brikinay zao dia manadio ny table bon dia mamantsika izay manamboatra ny table bon rehetrarehetra izay simba atao amin'ny EPP Ambohipo. Hitoetrany ny hetsika Tangamaro izay fandombona ny ministera rehetra. Ankoatra izay manatanteraka izany ihany koa ny ao anivon'ny faritra tsirairay avy manerana ny Madagasikara. Fa mitombo hatrany ihany koa ireo izay mandray anjara sy manolo-tanana amin'ny fanatanterahana ny Tanamaro atao eto amintsika isaky ny sabotsy fahatelon'ny volana ao ireo avy hatrany dia miroso amin'ny asa sy ny fanadiovana fa eo ihany koa ireo manolotra ny fitaovana tahaka ny fisiany fanolorana fitaovana ny fikambanana iray teto amintsika ho an'ny izay natolotra ny fikambanana malagasy miasa any Dubai tsy voatery hanan-javatra lehibe vao afaka mifanampy hoy izy ireo ary tokony hotohizana ny hetsika izay mampitambatra sy mamerina indray ny asa malagasy tahaka izao ary ny fanampanazavana. Araka ny fanantenana nataon'ny ministera ny serasera moa zany
dia amin'izao fandalovanay eto izao dia ny safidy izay androany hanolotra ny reto fitaovany reto ho an'ny fikambanan'ny tanora anankiray. Izy reto dia santatra Vavarano ihany fa amin'ny fiverenanay manaraka indray zay dia mbola mampanantena fa tsy andray anjara ihany koa ho an'ny fikambanana hafa. Dia tsy miandry zavatra ngeza be vao mandray anjara fa mandray anjara izay avy amin'ny fikambana tsirairay araka izay vitanay sy tratry ny herinay fandraisanay anjara ho anjara borikinay fantantasana ity tagnamaro andiany faharoa ity. Fa nitombo ihany koa ny isan'ny mpizahatany tonga teto Madagasikara ny taona 2024 raha ny antotanisa avy amin'ny ministera tompon'andraikitra. Tanjona apetraka ihany koa ny hanatsara hatrany ny setra ny fizahantany izay isan'ny ihany koa mampidi-bola eto Madagasikara. Niakatra 4.9 ny fahatongavan'ny mpizahatany tonga teto Madagasikara ny taona 2024 raha nitatitra avy amin'ny ministera tompon'andraikitra. Raha toka 5.5 ireo mpizahatany tonga ny taona 7.12 niakatra ho 8.7 izany ho an'ny taona 2024 teo. Ilana fanatsarana kosa ankilan'ny ireo toeram-pandraisam-bahiny maro eto amintsika ahafahana misintona mpizahatany hoy ny ministra. Amin'ity taona ity zany dia misy hetsika ho atao amin'ny ity taona ity izay anasaina andreo marika lehibe rehetra hotely maro ho avy eto Madagasikara. Dia amin'ny fotoana io koa no azahoantsika mampiseho azy hoe inona daholo ny zavatra azo atao eto Madagasikara resaka hotely izany no resana. Ao zany hoe ny offre na ny opportunité d'affaires zay azo atolotra andreo investisseur zay tonga eto Madagasikara. Ka androany tsy afaka hitenenareo hoe firy nisany fa ny azoko tenenanareo fotsiny dia efa amapolony ny grande marque efa namie ny valiny fa hoe ho avy amin'io fotoana natokana ho an'ny zareo io mba azahoany mahita ny zavatra rehetra atao ary ny zavatra tolotra rehetra azo amenazy raha resaka fizahatany no resana eto Madagasikara. Ankoatr'izay, isan'ny mampitombo ny risim-pony ireo mpampiasa vola avy any ivelany asa eto Madagasikara ihany koa ny fisian'ny filaminana sy ny fahamarinana toerana. Stabilité ny voalohany dia rehefa avy ihany koa jereny tsara le environnement des affaires, le programme an'asa an'le gouvernement dia eo ihany koa zany hitany fa misy programme maromaro zay napetrakantsika nanomboka tamin'ny IEM moa zay napetraka ny filoham-pirenena zay navadika programme général de l'État izy androany ary le loi de finances rectificative dia anaraka an'izay fanatanterana an'izay PGE zay zany rehetrarehetra zany dia mametoky azy hoe tena ao anatin'ny fampandrosoana maro na te-androso maro ny Madagasikara. Dia ny hetsika rehetrarehetra zay natao hatramin'izay telo volana nangalana an'izany mitondran'ny filoham-pirenena an'izany fitondrana zany dia hita ny fedintsika ihany koa ao anatin'le hoe ady amin'ny kolikoly hita ny ezaka natao amin'izay natao hoe bonne gouvernance, hita zany atao rehetra hoe edina amin'izany informel izany rehetrarehetra zany dia siny hitan'ny mpandrarany avelany hoe mandroso amin'ny lalana tokony aleny mihitsy Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mamaritra ny ampahany betsaka amin'ny fahatongavan'ny mpizahatany eto amintsika ny fitsidihana ireo toerana manan-tantara sy ireo valan-javaboary maro samihafa manderana ny nosy. Isana atao laharam-pahamena amin'ny fanatsarana ny sehatry ny fizahantany eto amintsika ny fiara-miasa amin'ireo mpandraharaha, ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ary ny fanatsarana ny fomba fiasa eo anivon'ny ministera. Amin'ny seha-piarina kosa indray dia sakana tsy ahafahana mampivoatra ny tontolon'ny fandraharana sy ny fitantanana ny orinasa ny tsy fahampian'ny paikady eo amin'izay fisiana fitantanana izay ilaina araka izany ny fanamafisana ny fahaiza-manao amin'ny alalan'ny fiofanana samihafa indrindra ho an'ny fitantanana ireo orinasa majinika. Henri Florian. Laharana fa 4.7 amin'ireo firenena 2.7 hatreto no misy any Madagasikara araka ny doing business eo amin'ny setry ny fandraharahana. Lesoka iray mahafaty ny orinasa madinika eto amintsika raha ny fanazavana ny tsy fahafantarana ny paikady entina mitantana ny orinasa. Ny tena sakana aloha voalohany indrindra dia eo mihitsy le fandraisana le fanapahan-kevitra, eo ny fisalasalana. Matetika mantsy ny tanora rehefa mivoaka mianatra dia ny asa foana no salarié na hiasa amina orinasa fa tsy dia ao loatra zany le hoe culture d'entreprise le hoe ahoana mihitsy ny fomba nangana koa asa ho anahy. Zany hoe
etapy ngizabe anankiray a le fandraisana fanapa-kevitra hoe ndehanao mpandraraha zay ny voalohany indrindra eo koa ny sakana manaraka an'izay a ny resaka formalité administrative eto amintsika eo ihany koa ny tsy fananana moyen indrindra fandresaka ara-bola zany ahafahany manao an'le fandrarana manan-kevitra ary izy a misy sakana kely an'izay ao na ny atentiny eky zany dia nahitana hoe ny akamarony mihitsiny dia manana olana amin'ny fandrarana zay ny ilaina le paikady satria na eo ary le fahalalana verika ny le paikady koa tena ilaina be fa na mampiroborobo azy ilain'ny mpandraraha indrindra fa ireo anivony orinasa madinika ny fampiofanana maro samihafa mba ahafahana manatsara sy mampivoatra misimisy kokoa ny orinasany. Tena tombo ny azo aloha zany a dia le fahaizana aloha mikirakira le orinasa ny foronina. Ho anahy manokana zao a efa 10 taona zay no mitantana an'le orinasa kely natsangako tamin'izany fa tsy nanana finiavana mihitsy a hianatra lalindalina kokoa an'le paikady rehetrarehetra ahafahana mampitombo sy mampivelatra an'le orinasa. Dia nanao an'ity formation ty zany zao fiofanana ty dia matsapa-tena na azo vahana bebe kokoa sy vonona kokoa ampiroborobo an'le orinasa zay anisan'ny sakana hitako nandritran'izay le fotoana nanoboako an'le orinasa zay. Ankoatra ny fampiofana sy ny fanomezana paikady eo amin'ny setry ny fandrarahana, ilaina ihany koa ny fanomezana tosika avy amin'ny mpitondra mba ahafahana manatsara hatrany ny tontolo ny fandrarahana eto amintsika. Tontolon'ny sosialy kosa indray no atsaraina ny poste de police eo amin'ny commune Soavina, distrikta Antananarivo Atsimondrano, tanjona moa ny hanafoanana ny elanelana eo amin'ny vahoaka sy ny polisy pirenena ao anatin'ny fametrahana polisy eny fotony ihany koa dia miantso ny fanomaizana ny loharano Vaovao aingana avy amin'ny vahoaka ankilany ny polisy pirenena amgorana ny asanjiolahy Ifrishar. Isan'ny faritra nosokajiana ho faritra mena tamin'ny asanjiolahy ny fanafihana amin'ny tapeadiana sy ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny endriny maro ny commune Soavina anatin'ny distrikta Atsimondrano nandritra ny taona maro santionany nitrangana fakanan-kery ny teratany karana 2 ny volana desambra tamin'ny taon-dasa ny fanafihana amin'ny tapeadiana tranombarotra lehibe izay nahafatesana Andromasy Bokon'olona no atsaraina manoloan'izany ny poste de police tany an-toerana ka tanjona ny hanafoanana ny elanelana eo amin'ny vahoaka sy ny polisy pirenena ao anatin'ny fametrahana ny polisy eny fotony miantso hatrany ny fanomezana ny loharanom-baovao aingana avy amin'ny vahoaka ankilan'ny polisy pirenena amgorana ny asanjiolahy samihafa. Irina mpitan'ny filaminana dia mifanomezana ireo vahoaka ny vaovao faran'izay aingana ahafahanay mandray andraikitra faran'izay aingana ihany koa. Nampitomboana ihany koa arak'izany ny isan'ny polisy pirenena isahana ny fandriam-pahalemana eny an-toerana talemparitra sy manam-boninahitra eo anivon'ny polisy pirenena sy tompona ndraiky mpanjakana isan'ny tokony no tonga nanotrona ny fanavaozana ny poste de police teny Soavina omaly. Fa iato vetivety eto ao anatin'ireto dokavarotra ireto isika mialohan'ny anarahana indray ny toy ny fampahalalam-baovao izay resana mahakasika ny fandanjahantena eo ihany koa ny fampianarana amin'ny alalan'ny boky sy ny vaovao avy any ivelany rehefa avy eo ary. Sardine matishia mety bera miaraka amin'ny salady mofo na hoe atao goûter ny ankizy sakafo rehetrarehetra hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky qualiténazy tsara riche en oméga ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana amin'ilay tiako be. Cadeau, 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 cadeau. Qu'est-ce qui est cadeau? Pour tout achat d'un smartphone Telma à partir de 99 000 arrières, la Telma Watch vous est offerte. Rendez-vous vite en Telma Shop. Bonjour. Bonjour. Je suis en poudre en sachet, dans la riche en vitamine C. Bonjour. 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 Bonjour, mon patanzaka. Zem suta samba sambata. Bonjour. Bonjour, Nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazina gu amnas. Salano tazamel amnas. Je suis diabète. Bonjour.
fanoizantsika izay fampalalambavao izay kosa dia manoloana ny olana misy eo amin'ny sehatry ny volamena eto Madagasikara dia ajoro afaka fotoana foana ny centrale de l'or izay asolo ny anorina ny agence nationale de la filière or entina ihany koa antsiana sy anatsarana ny lesoka izay rehetra hita mikasika ny fitrandrahana volamena eto amintsika ary avy hatrany andindininy. Manoloana ny olana eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana volamena eto amintsika, ilana fanatsarana bebe kokoa ny fifehezana ny ariana kibon-tany ka andraisana fanapahan-kevitra manokana makasika ny sepi-ariana volamena manerana ny nosy. Manomboka amin'ny drafitra fanatsarana ny lalàna izay ahitana olona tatoato izay. Hisy araka izany ny fanovana sy ny fanatsarana ny rafitra sy ny dida mandalana ary ajorotsoela ny centrale de l'or hasolo ny agence nationale de la filière or na ny ANOR izay tapaka araky ny filan-kevitra ny ministra farany teo. Aoriany ny fanangana ny rafitra centrale de l'or isy ny dinika sy ny fiarahamandrina ireo rehetra voakasika ty sehatra ity. Tsy ivana fa voanajoro tamin'ny taona 2014 ny ANOR izay ao ambany fiahiny ny ministera ny arena kibon-tany izay manana sata epic na ny établissement public à caractère industriel et commercial. 3 taona ny volamena voasoratra nandalo taona ivy ny ANOR tamin'ny taona 2014 raha toka 2.4 taona izany ny taona 17 ny fananganana ny centrale de l'or araka izany no fototra iray afana manatsara sy manaramaso ny fitrandrana volamena eto amintsika. Lafa mavao hafa kosa indray mbola mipetraka olana goavana ny famatsiana rano fisotro madio ho Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana izao. Ny momba izay indrindra sy ny vahaolana mahakasika izany no entina ao anatin'ny fandaharana alalino rampitso amin'ny fitohora izay fandaharana iarahana amin'ny sampana fampalalam-bavao ary dia arahoary ny sompon'izay. Mbola mijanona ho antisanina saribahana ny famatsiana rano fisotro madio eto Madagasikara. Na dia voalaza ara fa manodidina ny 70 hatramin'ny 70 isanjato ny taham-pamatsiana rano fisotro madio ho an'ny faritra Analamanga araka ny fanadihadiana nataon'ny Waterred tamin'ity taona ity. Mbola lavitra ny fenitra ny isan'ny pompin-drano. Mizaka ny tserany aina ihany koa ireo manana rano ao an-tokantrano. Tsy voatery hoe tena mifanitsy loatra amin'izay satria fatatsika rehetra fa eny amin'ireny fatsakan-drano iraisana ireny dia milahatra be ny bidon jaune eny amin'ireny toerana ireny. Ny anton'izay satria raha ohatra ny fenitra apetraka eto amintsika dia hoe ny fatsakan-drano anankiray dia tokony eo anelanelan'ny 100 ka hatramin'ny 200 ny olona misitraka rano fisotro madio eny amin'ireny toerana ireny dia mihoatra lavitra be an'izany zany ny zava-misy amintsika miteny izao satria indraindray amina fatsakan-drano anankiray dia mihoatra ny arivo ny olona milahatra matsaka rano amin'ireny toerana ireny. Tsy nijanona amin'ny tsy fampin'ny pompy ny olana famatsiana rano fisotro madio eto Antananarivo sy ny manodidina. Isan'ny nahazoany orinasa jirama fanakanana mahavaivay avy amin'ny mpanjifa ary nampitroatra ny mponina toy ny fitokonana teny tsy adana ny 15 volana Avril. Ny tsy fampin'ny tosiky ny rano sy ny fahatapahana tsy vita norarona telo zany. Faritra maro no ahitana fahatapahana mandritra ny andro maro. Ho an'ny fokotany Lovasoa tsara honenana 3 andro zao no niaretan'izany nandritra ny fanadihadiana nataony 15 Avril lasa teo. Ny olona amin'ity faritra Lovasoa ity dia mivelona amin'ny resaka rano daholo rehetrarehetra kanefa amin'izao fotoana nandritry ny 3 andro dia tsy nisy rano nandeha teto amin'ity toerana ity. Na misy mandeha rany rano dia eo amin'ny adiny 2 eo ny olona mifarombaka rano tapitra ny adiny 2 tompoko tsy sotroiny ny rano. Ny fahatapahan'ny rano dia matetika tranga matetika fa tsy hoe 3 andro misesy ihany zay. Eto tsara honenana anatin'ny commune Antananarivo arak'izany dia fa mibaribary ny olana famatsiana rano. Tsy mampino raha rano midobo ny sotroin'ny ampahany amin'ny ponina ety ary tsy faina manomboka amin'ny 500 hatramin'ny 700 ariary ny vidiny iray bidon noho ny falaviran'ny toeram-patsakana. Tsy maintsy miafy manoloana ireo ponina raha toka 30 litatra isan'andro ny fatran'ny rano tokony ampiasain'ny olona iray araka ny fenitra iray samy pirenena. Mbola lavitra ny afo ny kitay anatraran'izany raha ny hiteto. Efa fotoana ny famerenana ihany koa izao ho an'ireo ankizy mpianatra izay atrika ny fanadinam-panjakana. Misy araka izany ny tolotra miavaka izay arahana amin'ny édition Le Lauréat fanadihadiana vetrany. Ny édition Le Lauréat izay notarihiny Ratsimaolo Francine dia ahitana ireo boky ilaina amin'ny ambaratonga fototra rehetra toy ny anglais, français, calcul sy ny maro hafa. Eo ihany koa ireo sujet type amin'ny fanadinam-panjakana toy ny Le Lauréat du CEPE 2019, Le Lauréat du BEPC ary ny Le Lauréat du bac série A, C, RD.
manaraka ny fandaharana 724 ary mahafeny programa iray manontolo. Betsaka ireo mpianatra efa nahita fahombiazana tamin'ny lauréat ary ilaina nandritra ny famerenana izany. Misy ihany koa ireo lazadina efa voatsara amin'ny taranja rehetra ao anatin'ny boky le lauréat du CEPE, BEPC, bac série A, C, D. Amidy eny amin'ny Foibeny, eny amin'ny collège privé le lauréat Andronony be, ary eo amin'ireo tsena Loharano eo Andohana Analakely akaikin'ny fiantsonan'ny fitateram-bahoaka, ary ihany koa amidy manerana ireo fivarotam-boky rehetra manerana ny nosy tahaka ny librairie katolika sy ny sisa. Amidy indrindra ihany koa amin'ny librairie le lauréat amin'ny Talarary Asina Analakely ireo karazam-boky ireo. Mandray anjara ao amin'ny foire du livre ny 7 aprily hatramin'ny 4 May ho avy izao ihany koa. Tsy ankato eo amin'ny esplanade Antaninarenina ary manao fihenam-bidy 500 isan-jato ny boky le lauréat du CEPE, du BEPC ary ny le lauréat du bac. Rakizy efa reo ny boky le lauréat du CEPE, le lauréat du BEPC, le lauréat du bac série ACD. Ny teniko dia araroty ny tsenam-boky, ny foire andiany 5 amin'ny esplanade Antaninarenina ny 7 ka hatramin'ny 4 May 2024. Araroty satria misy ny fihenam-bidy ary be dia be koa ny boky eo izay arantina rehetrarehetra ireo araroty izay efa misy ny fihenam-bidy. Dia manarak'izay koa mirary soa ho anareo mpanala fanadinana rehetra. Mazotoa mamerina ny fanazarana fa ny fanadinana rakizy tsy azo fotsiny hoe mianatranatra fa tena mianatra. Dia mirary soa ary mirary fahombiazana. Amin'ny tontolo ny fanatanjahantena kosa indray dia ankoatra ireo lalao ara-piralahiana miisa 3 ho tanterahan'ny Barea de Madagascar dia maro ihany koa ireo fandaharam-potoana izay ohatrehan'izy ireo ho tanteriny Henri Florian ao anatin'ity fanadihadiana ity. Hisy lalao ara-piralahiana 3 ho an'ny Barea de Madagascar mialoha ny atrena ny kana 724 izay ho tanterana afaka 2 volana. Fampivondronana 3 miantaona no hisy ho an'ny ekipa malagasy izay atomboka ny faraiky amin'ny 30 ny volana May ho avy izao any Frantsa. Toerana izay misy ny ankamaroany ny mpilalao ny Barea ny Madagasikara. Avy eo iampita ny Luxembourg ary hiatrika ny fihaonana voalohany atao ny Alahady 2 ny volana Jona izao. Ny ekipa pirenena malagasy aorian'izay iverina ao Frantsa indray ny Barea ny Madagasikara ary hiatrika ny fihaonana faharoa amin'ny ekipa ny Kenya amin'ny 7 ny volana Jona izao. Hitododoa aty Madagasikara indray ny Barea de Madagascar aorian'izay ary aromantena herinandro tantanindrazana. Fotoana ihany koa iolana amin'ny mpankafy ny baolina kitra malagasy ary mahita maso ny fanomanana tena ny ity ekipa pirenena ity. Noho ny hafanana misy any Egypte amin'ny fotoana ny kana 724 andalo ary ijanona ao Maroc izato tany araka izany ny ekipa ny Barea de Madagascar ity toerana ity izay mitovy ny hafanana misy any Egypte. Ho feno tanteraka araka izany ny fandaharam-potoana ny Barea de Madagascar ao anatin'ity fanomanana ny kana 724 ity. Mifarany ety ihany koa topo klasy topo vavy ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ny ity alina ity ankasitrany ianao izay tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany ary manome fotoananao indray ny sampana fampalalam-baovao ny Kolo TV raha mpitso amin'ny valoralina. Veloma tompoko. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zamiana aminazy jetsika jiaby bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette coupée. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.